faly miarabantsika izay manaraka nyity serasera telo minitra ity indray aty atokotany nanaovana anazy satria efa manomboka mafana ny andro ary mazava tsara koa. Amin'ity androany ity zany dia te ampafantatra anareo ho an'izay tsy mahafantatra takelaka anankiroa izay miresaka momba ny malagasy izay nataoko ary isaorana be da be an'ireo namana izay miara-miasa amiko amin'ilay izy satria ny ankamaroany sy ataoko moa zany raha ohatra ka mahafantatra nareo dia manangona zavatra amin'ny malagasy indrindrandrindra ka mazava ho azy fa tsy vitako rehetra zany fa tsy maintsy miaraka amin'ireo namana izay ao amin'ny serasera izay mampiditra dia ny sita anankiroa ampahafantariko anareo androany zany izay mety mbola tsy tena fantatra reo dia ny sitan'ny ohabolana sy ny sitan'ny rakibolana. Misy hoe volana zany satria resaka teny. Ny sitan'ny ohabolana arak'izay anarana izay dia mitahiry ohabolana marobe, ohabolana malagasy marobe. Raha ohatra ianao zany ka te hahafantatra ohabolana ka misy te hitady teny anatina ohabolana dia azonao jerevanao ary afaka mampiditra ohabolana tsirairay. Marihana fa io zany dia sarotsarotra mihitsy ny mitantana anazy satria betsaka loatra ilay zavatra ampidirin'ny olona, misy miverimerina fa na izany zany ary dia efa miezaka izahay manomboka manivana sy mamafa sy manatsara an'ilay izy. Ny anankiray indray dia rakibolana izay ny mbola resaka volana ihany, resaka teny ihany dia sita mampiseho dikateny, fanazavana ny teny malagasy. Misy betsaka ny teny malagasy izay nampidirina tao ny rakibolan'ny Rajemisa aloha zany ny tena Rajemisa sa Rajemisa no tena nampidirina tao voalohany. Nisy ankizy izay nandika anazy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany nampiditra anazy tao. Dia avy eo nisy ihany koa ireo teny taty aoriana, teny izay hita mbola tsy tafiditra, misy ary moa ny teny paritra dia ohatran'izay ihany. Ny rehetra dia afaka mampiditra ao amin'ilay izy dia avy eo ao vao misy manitsy, misy manatsara tahaka ny zavatra rehetra ao amin'ny serasera sy ny amin'ny internet rehetra ihany koa. Tsy tena hoe azo atokisana tanteraka ny fahamarinana zavatra apetraka amin'ireny fa mijery ianao dia mahita an'ilay valiny. Raha ohatra ka mahafa-po anao dia raisinao, raha ohatra tsy mahafa-po anao dia azonao ajanona. Tahaka an'izany tsy manao ihany koa ohatra ny Google Translate zao efa misy, na ilay fandika-teny amin'ny Google dia efa misy amin'ny teny gasy fa mbola tsy tena ara-dalàna ny teny avoakany eo. Ka izay zany teneniko hoe anjaran'izay mpamaky no manivana izay zavatra toy ny tiany raisina fa tsy hoe voatery ho tonga lafatra akory ny zavatra tahaka an'ireny. Indrindra moa fa hoe olona manao maimaim-poana daholo tahaka ny ao amin'ny serasera zany no manao anazy. Fa na izany na tsy izany izay ilay fifanampiana, izay ilay fifamenoana. Afaka mampiditra teny ianao raha ohatra ka misy teny mahaliana anao ary afaka mampiditra ohabolana koa raha ohatra ka misy teny izay mbola tsy hitanao ao anatin'ilay izy. Izay zany no isaorako antsika rehetra dia izay ihany zavatra resako androany. Amin'ny manaraka indray isika miresaka zavatra hafa fa ity androany ity dia fanandramana indrindrandrindra n'ilay toetrandro sy ilay micro ety ivelany dia misaotra antsika. Raha ohatra ka tianareo hita aiza misy anahako dia ohatran'izao. Mazava dia mazava ny trano. Veloma daholo indray dia aza teny ny manindra an'ilay hoe sabone.